Enary fanomiaravatsika eto aminaran'i Jesosy ty andro mbola omena-potsika ty indray a. Dia faly ihany koa ifampisara ny afatra ny tompo amintsika rehetra na zay manasika na zay manaraka amin'ny alàna tambasotra izany. Manona fiadanan'ny tompo. Salama daholo a. Ifampizara indray tsika amin'ity androandroany ity a, arak'izay taritan'ny tompo a, dia mino fa androsona itsika rehetra. Raha zao kely ianao manao maniry mba handroso ianao androany. Amen. Aloha tsika jery a tenin'Andriamanitra atao amin'ny bokin'ny Lioka toko 10 no jerentsika. Lioka toko 10 dia ovakitsika ilay tantara andiny voalokatra fasivy dia vetsika mepita kely amin'ny andiny fa enambe folo. Lioka toko 10 andiny voalokatra fasivy ninona ny rahan'i Jesosy ny fitopolahy ialo azy. Ary noho ny afaka izany a ny tompona nendry olona hafa koa dia fitopolahy ka naniraka azy tsororo ielo azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa alehany. Aloha izy tamin'ny be ny vokatra fa nipiasa ny vitsy. Koa amin'izany mangataha amin'ny tompony vokatra mba ampandehana ny mpiasa amory ny vokatra. Mandehana indro zao maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambody. Aza mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa ary aza miaraba olona akory eny an-dalana. Ary zay trano idiranareo dia lazao aloha hoe fiadanana ao amin'ity trano ity. Ary raha misy zanaky ny fiadanana ao dia hitoetra ao amin'ny fiadanana tonononareo. Barak'izany dia hiverina ao aminareo ihany izany. Ary mitoera ao amin'izany trano izany ka mihinana sy misotro izay zavatra omeny. Fa mpiasa dia mendriky ny azo karamany. Ary aza mifindrafindra trano. Ary zay tanàna iakaranareo ka mandray anareo ny olona dia hano izay zavatra haroso eo anoloanareo. Andiny fahinambe folo. Zay miaino anareo dia miaino ahy, ary zay mandaa anareo dia mandaa ahy, ary zay mandaa ahy dia mandaa izay naniraka ahy. Ary fitopolahy miverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe tompo na denideny aza dia manaiky anay no ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy, izaho nahita Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indra fa nomeko fahefana anitsaka menarana sy maiko ka sy andresy ny hery rehetra ananany fahavalo ianareo ka tsy hampaninina ka tsy hisy hampaninina anareo ikory. Kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fa mifalisy satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Amen. Dia fanampin'io dia ovaketsika ny Joanina voalohany toko 1. Joanina voalohany toko 1 andininy 1 ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy izay hatramin'ny voalohany dia izay efa renay, izay efa hitan'ny masonay, izay efa nojerenay sady notsapahy ny tananay dia ny amin'ny teny fiainana. Fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita azy izahay. Dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'ray ka efa naseho taminay. Izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo mba azonareo firaisana aminay koa. Ary ny firaisanay dia amin'ray sy amin'ny Jesosy Kristy zanany. Amen. Ary farany Joanina voalohany io ihany toko 4. Joanina voalohany toko 4 andiny 4. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao.
amena. Eny ary ireo afatra ireo no ifampizarantsika amin'ity andro anio ity. Azadiny fa misy somary fifampitohizany kely ny afatra izay mifampizarantsika tao anatin'ny herinandro vitsivitsy fa efatra angamba zao dia tsy nafa mikasika ilay hoe atovy mpianatra, atovy disciple izao tontolo izao. Miferana amin'i Jesosy isika raha ataontsika bangotokana ilay izy dia tsy miantso ny olona Jesosy hanao olona ho mpivavaka, na hanao ny olona ho mazoto makany am-piangonana, hanao olona vitadidy amin'ny fiangonana sy amin'ny fiarahamonina. Tsy maintsy olona Jesosy hanao olona ho olona socialement respectable, izany hoe olona mahavitadidy amin'ny fiarahamonina, olona mahafinaritra be fotsiny, olona endry tsara, olona manaja olona, moral ny anaran'izany. Fa ny zavatra ilainy Kristy sy ny zavatra napetrany averiko foana le izy Matthieu 7:20 andiny fafiro an'izay makadity andiny fa7:20 atovy mpianatra ny firenena rehetra. Atovy mpianatra. Ny zavatra rehetrarehetra nataon'i Jesosy ho isika ao anatin'ireo boky Matthieu, Marka, Luka, John dia tsy misy afa-tsy ny manao mpianatra, manao formation, manao stage ho anareo mpianana ireo. Etsika zao mamaky an'ilay Luka 10 ity dia mahita fa nisan'ny mpianatra Jesosy dia 70 lahy. Nisan'ny mpianatra Jesosy tsy 12 fa 70 lahy. Fa ny 12 lahy no atao hoe apôstôly, izy 70 lahy kosa atao hoe mpianatra. Zay zany mahasamy hafa an'ilay izy. Ny ankamaroan'ny olona mantsy mieritreritra fa 12 ihany nisan'ny mpianatra Jesosy. Tsia 70 lahy nisan'ny mpianatra Jesosy, fa ny apôstôly Jesosy no misa 12 lahy. Ary ny zavatra izay nataon'ny tompo misy fianarana mahagaga mihitsy tena ny tompo manangona olona mihitsy dia ozy izy ndre mandeha rehefa miresaka hoe zay rehetra manatona azy tsisy lavitra, misy olona manatona azy dia mandamina an'ireo olona ireo izy, mandrindra an'ireo izy. Fa rehefa nanatona le olona 70 lahy zareo dia ao am-bokin'ny Jaona 9 rehefa nitory izy ny amin'ny mofinaina dia lasa daholo ny mpianana. Atao amin'ny Luka 10 zany tsika mahita voangona ry zareo ary mozarainy tsororo. Le ankizy kely nga mambampanginina zafady voangona ry zareo ary dia nalamina nalefa tsororo. Rehefa nalefa tsororo ry zareo 70 lahy reo, nahita miracle, nahita fahagagana, nahita nasan'Andriamanitra, nahita zavatra be dia be mihitsy tany amin'izay nalehany. Fa rehefa tonga ny fanambaran'i Jesosy dia niverin-dalana nanda azy ny 70. Fa le apôstôly sisa nijanona tao anatin'ilay izy. Amin'izay antsika hiditra ny vetin'afatra. Rehefa miaraka amin'ny tompontsika raha lasanabavy ny tepoka voalohany moa zany izay averin'eto foana dia fahateram-baovao. Ny fiarahana amin'i Jesosy dia manomboka ny fahateram-baovao. Ny fiarahana amin'i Jesosy dia manomboka ny fandraisana izay nomeny anao dia tsy nafahasafatana. Ilay zavatra nomeny tsy hoe nomeny fahavelomana, tsy hoe nomeny haniko hohanina, tsy hoe resy lahatra fa tena misy Andriamanitra fa tena nomeny haniko hohanina, resy lahatra fa tena misy Andriamanitra noho ny amin'ny zavaboary hitany masoko. Tsara zany fa tsy mitondra famonjena zany, fa ny famonjena dia asan'i Kristy ao anaty izay tsapa. Amen. Rehefa tsapan'ny olona zay dia misy asan'Andriamanitra, fiandohana asan'Andriamanitra ao anatiny. Dia zao amin'izay ny zavatra izay ampianarin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tepoka voalohany zany dia zao aloha ateraka indray le olona. Rehefa ateraka tsika zany aty amin'ny resaka aty tantara aty mantsy ry zala ny verin-dalana aty, satria izay tantaran'ireo verin-dalan'ireo. Fa io zany mbola tsy vanim-potoana nahatongava ny fanamasina. Fa rehefa tonga ny fanamasina dia nipetraka amin'izay izao structure izao na izao rafitra izao. Nateraka indray ny olona dia natao mpianatra.
Ny voalohany indrindra zany fahaterahany asan'ny apôstôly toko faharoa na eny ny filazany tsara ny lehilahy tsombo 3 telo bebaka miaraka tamin'ireo ihany koa vehivavy sy ny sisa de lasa amin'izay ireo notezaina nampianarina reo nazoto nisy asan'ny fanamasina ngeza be taopon'ireo de nahatonga an'ireo nianatra aloha ao amin'ilay fanomponan'Andriamanitra. Fahaterahana, fianarana, fanandramana. Fahaterahana, fianarana, fanandramana. Nateraka indray isika, mianatra isika, zay le resakitsika tamin'ny heriny, fa isika mila mazoto, ary mila miazakazaka, ary mila mafoy zavatra maro mihitsy manao sakrifisy mba hianaratsika sy hiainotsika ny fanambaran'Andriamanitra, hiainotsika zany révélation zany, mila mangetaheta isika de mandre ny fanambaran'Andriamanitra. Fahaterahana, fianarana, fanandramana, mandre ianao manomboka amin'ny alala famakianao baiboly de mahita zavatra ianao anatinao, de maheno zavatra ianao fanambaran'Andriamanitra miresaka ny ponao, azonao le zavatra ambaran'le izy. Ozy andre mandeha laza hoe de lehibe ny olona mamaky ny baiboly io e, fa le fototra tsy tafapetraka. Rehefa tsy tafapetraka le fototra de mivilana ny zavatra hafa rehetrarehetra. Tanareo ohatra ny teny malagasy, ohatra ny olona mahay teny malagasy de tsy mahay accent, mamaky an'le teny izy, tanana ny soratra eo fa tanana ny vakiny, tonga de miova ny hevitry ny teny ray manontolo. Omeo aty ny tananao, zay soratra eo zany. Izy mamaky an'le izy, omeo aty ny tanananao, zay vakiny. Tonga de hafa mihitsy ny hevitry ny teny satria misy fototra tsy tafapetraka. Fa rehefa mipetraka ny fototra tsara, azon'le olona le teny malagasy, nampianarina azy ny fototra hoe ohatran'izao ny fandeha aty de zao, de hainy tsara mihitsy hoe tsy miteny zany zavatra vakiko zany, fa zao ny tena izy, de marina. Zay ny mampatonga le izy fahateraham-baovao de fianarana amin'izay. Menara amiko Jesosy, malemy fanasady sy miavonam-poa, ahita fitsaharana ho an'ny fanana renareo. De boka eto zany aloha voalohany indrindra mialohan'ny faharoa moa zany, mialohan'ny hidirantsika amin'ilay fanandramana de zao, mila mazoto isika mianatra amin'ny Kristy. Manana fotoana foana fa tsy misy révélation tonga ao anatin'ny fandriana mafana be, mibonoka be, de ao ny miandro ny tompo révélé ao amiko sitraponao Jesosy. Alohan'ny atory zao alohan'ny atoriko amin'ity androany ity, meo révélation a Jesosy. Fa tsisy révélation anaty bonto fotsiny mibonoka be eo, fa misy sakrifisy, misy fitedavana an'Andriamanitra, misy fanoloratena mihitsy hoe za tena maniry, za tena mangetaheta, za tena te hiresaka, za tena te ho ampahazavaina ny momba rehetrarehetra. Zany mifandehan'io zavatra io, fa tsy zavatra tsotsorina fotsiny, fa rehefa ny zavatra nomena tsotsotsinao amin'ny fomba tsotsotra de tsy mivakiloha ihany koa ny olona, ary tsy asian'ny olona tomam-bidy ny zavatra zay omena amin'ny fomba tsotsotra, tsy omena menempona. Aloha zay mizara CD fa azo antoka mihitsy fa ny ambavy fandrehina sasany any ambavy any anaty fanaripako sasany ohatran'izao sa indray ny olona mametsy iny hoe ohatra zany zao manao zavatra ianao de hoe tia mila vidiana de meny olona tsiny, zany zao hoe le CD de misy mametsy iny ten'Andriamanitra koa hoe de amidy tsy amidy le izy ka fa misy sarany le izy de mba tsy ampatonga an'le olona ihany koa animbasimba le zavatra sy anao azy tsisy dika de anao mba asina vola kely mivoaka ny posiny mba hoe tia nandaniana volako, tia ma ohatran'izao de tsy atao tsinitsiny, fa lasa ataon'ny loatra zany. De takisa ihany koa ny fiarahana amin'ny Kristy, ny filazany tsara ny famonjena omenantsika menempona, fa rehefa te handroso isika misy hetsika avy any aminao. Ao sisy ny Efesiana toko 10, mifoazy ianao zay matory, mitsangana amin'ny maty de ampazavanao Kristy. Tsisy fanazavana ho an'ny olona zay mbola miesona, fa rehefa miesona ny olona de ao maiziny tsisy olona mahita mazava ao anatin'ny fiesonany zany. Fa jereo tsara fa rehefa manofo nareo, tena zavatra hitanareo ohatraka maizimaizina zany daholo zay ale rehetrarehetra, manofo ianao amin'io tsy mbola nisy olona nanofoka nahita mazava be, hoe tena mazava, fa rehefa manofo ianao de ohatrany hoe androandro amin'ny dimy zany, za ohatrany nanofo de ohatrany maizimaizina amin'ny dimy zany, de ohatran'izay rehefa mbola matory ny olona, fa mila fifoazana,
mila fitsanganana, mila etaeta, dia lasa reto olo reto nanaraka an' Jesosy. Napetraka Jesosy mifepetra, lioka toko fasivy. Lioka toko fafiry vakitsika tao? Toko fafolo. Fa teo amin'ny fasivy izy, nisy olona te hanaraka azy. Dia izao no nambarana, lioka toko fasivy aloha 9:7. Niza ta hanaraka. Dia manino? Tsy maintsy mandany tenany, dia mitondra ny azo fijaliana, dia manaraka. Eo amin'ny lioka toko fasivy ndray izy, tsy tadidiko 9:50 angamba raha tsy diso. Dia nisy olona saika hanaraka azy. Ary rehefa saika hanaraka azy ny telo lahy, dia izao lazainy ilay telo lahy, Jesosy io za andeha hanaraka anao, naiza le anao. Hozy Jesosy nilaza, amboa ologny manana ny trano, manana ny lavany, ary voromanidina manana ny akaniny. Fa ny zanak'olona tsy mba manana na dia izay andrin'ny lohany ary. Io zany dika zany, dia nazoloty izy kely, tsy manana dia izay andrin'ny lohany ary, dia niala le anankiray. Satria naniny mitady confort. Nahita an' Jesosy mpanao miracle. Mahita ny rahalahy, areto ohatrany tsy miasa. Ohatra voako mihitsy miaraka amin'ity Jesosy ity. Mety tsy hanasy ny arainy iny. Mety tsy hanasa izy fahitany tompony tao am-pony. Tsy recrutement ana olona tsy hanasa fanjakany lanitra tompoko. Tsy recrutement an'olona tsy hanasa hoe tsisy asa izahay. Ka za sahirana mitady vola, mitady sakafo, ianareo ohatry voaka ho azy amin'ny fomba tsy takatra, alao mba hanaraka anareo izay. Izy Jesosy tsy zay. Tsy zay ty raha ty. Lasa izy naneo. Tonga indray manaraka dia niteny, Jesosy io andeha hanaraka anao aho fa zao. Aleo aloha za andevina ny raiko. Izy Jesosy nilaza. Tsy misy olona mitarika angaty sariana ka merika ka mendrika eo ao amin'ny fanjakany lanitra. Avy ianao maty andevina amin'ny maty ao aminy, fa ianao mandehana mitoriana filazantsara. Nandika zany ratsorana fotsiny ny filazantsara, ny fitoriana, ny fahavelomana, ny zava-dehibe indrindra eo amin'Andriamanitra. Fa tsy niresaka fahafatesana, mitsy sy malagasy mantsy mitovitovy. Samy mamety sy ny katsinanana rehetrarehetra, mamety tombambidy ny resaka fahafatesana iny tena sarobidy amin'ny olona mihitsy. Le olona na dia matok-anohanana ohatran'inona ary mandritry ny fahavelomana zany moa zany raha mampalahelo be mihitsy. Fa mandritry ny fahavelomana miafy, tsy mihinana ninnininy, tsy mihina zay matsiro, maty amin'izay izy, aripaka ny omby, ray valo, naovana fety, ny kisoa, maty daholo naovana fety. Fa Jesosy nanao démonstration mihitsy hoe ny fahafatesana dia zava-poana. Tsy io no inona fa ny fitoriana filazantsara dia lehibe indrindra. Fa telo indray nilaza izy. Nao zany dia hanaraka anao, naiza misy anao, fa zao nao za hanao veloma ny fianakaviako. Dia mitovy amin'izay amin'ny tenin'i Jesosy. Inona ny dikan'izany? Misy sakrifisy ao anatin'ny fiainana. Rehefa vita amin'izay izay sakrifisy zay, ka nanaraka an' Jesosy reto 7 lahy reto, nandeha zany sivana. Nandeha sivana. Tsy mbola risy resaka fahateram-baovao tatao anatin'ny tia. Fa tonga dia hoe izay te hanaraka fotsiny, izay te hanaraka. Dia sy vanina fotsiny zalahy. Rehefa nihitsana ny tendatendan-kanina sy ny tsy mahafoy fiainana rehetrarehetra, 7 lahy sisany daveta. Dia ny rahan'i Jesosy amin'izay 7 lahy nareo oke ary. Eo no mikazonareo ilay resaka. Ao ary fa irako nareo. Ao mandeha any nareo eny amin'ny vohatra eny. Dia toriany filazantsara. Filazantsara nasaina mitoriana tamin'izany moa zany dia tsisy afa-tsy hoe mibeba ianareo fifakaiky ny fanjakany lanitra. Raha tsorina melama raha tsy fanao sy sisa rehetrarehetra fa ifakaiky ny fanjakany lanitra. Dia zao amin'izay omeko fahefana ianareo, nareo irako ireo, andeha hitory ny filazantsara io, anitsaka mianarana sy maioka, andresy ny hery rehetra omeny favalo, ary tsisy ampaninina nareo sany rehetrarehetra. Dia lasa ry zalahy mitory teny. Rehefa mitory teny izy dia falifaly be velona tany amin'i Jesosy na dia fanaratsara nanaiky anay io amin'ny teninao. Izy Jesosy aza mifaly satria manaiky anareo fa mifaly satria soratra ny an-danitra ny anaranareo. Misy destination iny fa tsy le 7 lahy voasoratra ny an-danitra ny anarany, reny ary ny ala. Fa le 12 lahy mihitsy ny le 12 lahy moa zany, reo ny voalaza, reo ny tondron'ny Jesosy tena izy. Lasa amin'izay mandeha ilay resakitsika ary. Isika zany ao amin'ny Kristy dia tsy nasaina ho olona mianatra fotsiny, olona manao sakrifisy fotsiny, fa nasaina amin'izay anandrana. Jereo tsara amin'izay le ambaran'ny Jaona voalohany, toko voalohany, andiny voalohany.
zay nandramanay, zay hitany masonay, zay nikasiany tananay, zay noenony sofinay, de ny amteny fiainana. Zay no torinay aminareo. Isika raha lasana bavy tsy natao olona miaraka amin'ny Kristy de teoria fotsiny, verset biblika fotsiny, vavaka be lavareny be, mahay totiky le tonga de fifatikanina vitako zany, tendro ohatra efa nataoko zao, teoria zany. Fa asain'Andriamanitra ihany koa manandrana mihinana. Le mihinana etsy zany tsy mihinana hoe mihaino tenin'Andriamanitra, fa tena manandrana ilay hery Kristy. Rehefa nandray, rehefa ao anatinao Kristy, de zao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra, misy fanjakana tsy azo anina ozy ampiororona ao anatitsika ato. Misy fanjakana tsy azo ampihororona. Amin'iny tsika maheno zany teny hoe ampiororona zany, terroriste zany. Misy terroriste be dia be eto amin'izao tontolo zao, zay tsy ampoizinao, zay tsy eritreretinao fa na io manodidina anao mpiara-miasa aminao io terroriste io. Verinao io vaovao lazainao io terrorisme io. Zay tenenan Jesosy hoe za mametraka anareo aiza ho sisy. Eo ampovoany takany zanak'ondry, eo ampovoany ny ambodi, terroriste ny le ambodi, terroriste daholo ny tontolo manodidina. Ny dikany hoe terroriste de mpamafy orooro. De isika nomena fanjakana tsy azo ampiororona, tsika tsy nesorony eto amin'izao tontolo zao, fa nomena fanjakana tsy azo ampiororona, de nomena iraka amin'izay mandeha any ianareo. Toroy ny filazantsara, aoko vavolombeloko ianareo, vavolombeloko ianareo, ianareo ny vavolombeloko. Ary ny vavolombelon'ny Kristy de olona tsy azo ampiororona. Amen. Zany zavatra tian'Andriamanitra ho andramatsika eto amin'ny fanompona azy. Tsara ny mankatoa tenin'Andriamanitra, tsara ny manana fahazarana mivavaka, tsara ny mihaino toritena, tsara ny mampahery tena, tsara tena mandefa tsy fantatro ira fiderana, fiankohofana, manana fotoana manokana fiarahana amin'Andriamanitra. Fa efa nanandrana ave ianao, mazana te fanjakana tsy azo ampiororona ao anatitsika izany. Rehefa noraisitsika Kristy, rehefa ao anatitsika fanjakana azy, de misy fanjakana tsy azo ampiororona ao anatitsika. De niarahan Jesosy ry zareo, zao meko fahefana. Nenyreto oloreto fahefana, autorité temporaire, zany ao anatina fotoana voafetra. Mandritra an'izao fanorahana zao fotsiny ihany, de omeko anareo reto fahefana reto. Mandritra an'izao fotsiny, zay le fitopolona, de lasa zala autorité, lasa zala laza, lasa zala mampiasa fahefana, lasa izy nambeoka de misy sisa rehetrarehetra. Fa ny antsika kosa, ny anazy zany, satria ireo olo reo mbola tsy misy aza fahateram-bovao, tsisy fanamasiny reo olo reo. Azonareo le izy, tsisy fanamasina izy. Asan'ny apôstôly toko faharoa vao tonga amin'ny fanamasina. Tsika eto mamaky mbola lioka toko fahafolo. Fahefana no nomeny Jesosy azy. Zany hoe zay nampatonga azy ny teny, noho ny amin'ny teninao misy teny nomena fahefana. Ary zay teny zay de nanana fiasany any amin'ny tontolo ny fanahy rehetrarehetra, hoe ny tontolo ny fanahy rehetra maheno an'izao afatra zao, fa omeko fahefana reto rahalahy reto. Ka zay rehetrarehetra tononony reto any amin'ny tontolon'ny fahefana, any amin'ny tontolon'ny fanahany, de tsy maintsy manaiky azy. Tsy nohony aminy tsy nohony amin'ny naniny izy, tsy nohony amin'ny fanamasina, tsy nohony amin'ny heriny, fa nohony amin'le autorisation nomeny Jesosy taky ny olona anankiray izay omena karatra anankiray. Tsy fantatro mety voasonian'ny président iny ohatra, karta manokana, zay rehetra lehany, vao manakana polisy aseho fotsiny le karta spéciale, za ohatra zao lasa. Rehefa makany andafy misy an'le hoe passeport diplomatique, vao mampiseho an'iny fotsiny ny olona anankiray, tonga de tsy azo zavaina neta, tonga de lasa mandeha. De ohatran'izany mihitsy ny zava-mitranga teto amin'ny Lioka toko fahafolo ity, nomena fahefana ry zareo. Fa isika kosa nomena iny, isika nomena ny fanamasina. Daholo izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Azan'ny Apôstôly toko voalohany andiny fahavalo, azo hery ianareo avy amin'ny latsahan'ny fanamasina ianareo, ka dia lasa hitsenjatsenjaky nareo fivavaka, ka dia lasa fanafoba ianareo,
ka dia lasa feno fitahina ao an-tranonareo, ka dia lasa mahomby zay rehetrarehetra ataonareo, ka dia lasa mety avokoa ny fiainanareo rehetra ary lasa nakarena anareo. Tsy zany ny fanambarany tenandrenareo fa manino omena hely anareo afa mila tsany fanamasina. Dia maninona mitonga vavolombelona Kristy. Sika ny vavolombelona any amin'ny toerana zay misy atsika any, fahaterahana mianatra ao amin'ny Kristy, manandrana amin'izay fiarahana amin'ny Kristy. Amin'izao fotoana izao nge mezan'ny olona ny fivavahana, atsatson'ny olona ratsin'ny olona, fa milazanao ahako amin'ny fotoana anankiray tsy apoizina fa ilain'ny olona io fivavahantsika io, ilain'ny olona io tedaviny io, sahirana izy, verihevitra izy, marary ny zanany, ketraka ny fony, misy problema ao anatiny ao zay tsy hitany ny fomba magnana azy. Eo amin'izay ianao no mila matsiaro fa za vavolombelon'i Kristy, ary za dia nomeny fahefana, ary tsy vita amin'ny fahefana fa za dia nomeny ny fanamasina mba ho tonga vavolombelona any amin'ny toerana zay misy atsika any. Teny zao mbola tsisy ino izy le raha lapitarika teo hoe tena mbola milamina tsara amin'ny fiainana, fa tsy rehefa tonga le alina zay vao mikoropaka be aseho entiny herinao Jesosy, ianao mbola tsy mahita na ny kely ara tamin'io amin'ity zavatra ngeza be ty tompo. Demoniaka arivony ray ohatrehany asehoiny herinao Jesosy, fa teny zao mbola milamina zao, teny zao mbola tsisy zao miresamy tompo zany vavolombelona ao anatin'ny tokantranontsika ao. Manahoana ny fotsika zay le hoe fanjakana tsy azo amporoana rehefa marary ny zaza. Inona ny fihetsiky ny kristianina? Inona ny fihetsiky le olona izay manana antoka fanateraky indray? Inona ny fihetsiky le olona izay mpianatry Kristy, mazoto mivavaka, mazoto mitady ny tompo sy sisa rehetra? Manandrana ve? Sa tonga dia alao dokotera, tsy ratsy ny dokotera fa isika mila manandrana. Ahoana moa ny alalantsika fa Kristy dia toy izao sy toy izao sy toy izao, dia isika tsy manandrana. Anisan'ny formation ihany koa no menanay fa eno raha lazaina bava tena nyresana zany mihitsy hoe andramo. Rehefa maray ianao andramo aiza ho aiza ny herazany Jesosy Kristy zany. Aza hitarina be ny saina hoe anga mety zao nge sitrapon'Andriamanitra, mety ohatry ty, mety ohatry misy zavatra ampianarin' Jesosy zao mihitsy hoe niza mandray, niza tsy mandray io fanjakan'anitra io tahaka ny zaza dia tsy hiditra ho aminy mihitsy. Marina fa tsy Andriamanitra afaka mitondra antsika amin'izay hitiavany, fa isika ihany koa mila mianatra mino, dia mila mianatra manandrana ny herin'Andriamanitra mihitsy hoe tompo za te hanandrana Jesosy eo, za te ahita. Zay ny ambaran'ny Jaona tao amin'ny bokin'ny Jaona voalohany, toko voalohany, indiny voalohany teo, zay hita ny masonay tena miformeny Jesosy mihitsy izy, 12 lahy mandeha miaraka aminy eny, mahita ny zavatra rehetrarehetra ataony. Zala zany tena any amin'ny kolisy mihitsy ny tena any amin'ny kolisy, mahita ny fihetsiky Jesosy, mahita ny zavatra ataony Jesosy, tsy spectateur ka hoe mijery fotsiny ohatran'izao fandehan'ity ohatran'izao, fa mahita ny organisation rehetrarehetra, mahita fa tsisy fikafika mihitsy ny ao amin'i Jesosy, fa tena mahitsy tsara zay toriany Jesosy dia araka ny tokony ho izy. Isika ihany koa raha lasiana bavy aza vela tory fotsiny ny zavatra zay omen'i Jesosy atsika, fa isika natao vavolombelona eo anatrehany toe-javatra manahoana ianao zanak'Andriamanitra. Miara-miororo amin'izao tontolo izao mahatsiaro fijoroana vavolombelona anankiray ohatran'ny mampimety zay, fa tena hitako hoe tena misy fitaizana mahafinaritra ao anatin'ilay izy. Misy rahalahy anisany zokina ihany koa tamin'izany fotoana izany, mafanafoza izy rehefa mitory tena efa maty izy. Ndre mandeha ozy izy tao an-tranonay dia zareo tia biby, zareo tia biby, dia manana biby be dehibe izy zany dia misy alika, misy saka. Raha iandro ary no hoaniny tia alika le saka, dia rehefa mikakery le alika le saka dia naratra be, dia nentina teo zany, dia izy zany efa zokiny dia eo le saka dia efa malemilemy na tsy mahavita ninina tsony dia entina teo. Dia ahoana ary maty le saka, dia ahoana zany tonga valy ozy izy le zafikelyko, ka izy efa dadabe zany, tonga valy izy zafikelyko, dadabe andao etsitsika mbavaky mimiky, mampime zany dadabe andao etsitsika mbavaky mimiky, sokatra ny sainy dadabe
ao any de boakely ty oentina mbavaky mimi ahoana ny etrehana an'izany ao ary oentsika mbavaky mimi lelarina teo le saka amin'ny anarany Jesosy velona mimi vavaka ho amin'ny mimi le zafikely amin'io koa tena mba lona mihitsy na zay mahatsara ny fitezana ny zaza zay le hoe zaro amin'ny lalana tokony aleny fa matoa le zaza manana conscience ohatran'izany tena milazanao nisy fitezana tao misy fitezana tao io zaza kely ao anatin'ny tranontsika io zaro an'izany ihany koa rehefa marary io tatsika hivavaka rehefa hiatrika examen io oeto anatrehan Jesosy ndao hivavaka fa fantatr' io zany misy zavatra mipetraka ny anatin'io ary io ny ampiasain'ny tompo any aoriny ikasiana anao sy resahana aminao ihany koa asa zareo nanomboka vavaka ao amin'ny vavaka ao amin'ny vavaka miara-vavaka ny ankohonana ray manontolo mampimezany ankohonana vavaka ao amin'ny ny ray saina ny ankohonana vavaka vitany amen mitsangany mimi gaga fianakaviana hoay ay Jesosy ka miasa na dia any mimi ary tsy apozina tsy eritreretina andramana dia misy faherezana ny natao foany hoe Andriamanitra velona ny tomponay Andriamanitra miasa ny tomponay tsy Andriamanitra teoria fotsiny tsy Andriamanitra iankofana fotsiny tsy Andriamanitra anaovana hira fotsiny dia ohatra maniditsirana dia ohatra ny flotte zany rehefa mivavaka tena tsy zany fotsiny fa tena hita ny fiasany ao anatin'ny fiaina zao tontolo zao ange raha lasenabavy mahita ny masoandro miposaka asan'Andriamanitra voninkazo manila asan'Andriamanitra io fa zany inge zavatra tsy tena mahavelona ny finoany tsy tena mampifony ao anaty fa isika nasain'Andriamanitra mihitsy hiaina miaraka amin'izany ao anatin'ny fiainatsika miatrika problème ianao manahoana ny ao anatinao eo anatrehan'ny problème fanjakana tsy azo ampiororona tokoa ve samy mangovotra eo anatrehan'ny vidin-javatra so zao menaka efa 9:00 fa zany azo tsapana mihitsy ny manahoana ny ao anaty fa ty hoa tsy teoria ty tsy teoria sarotra ny vidim-piainana sarotra ny lalam-barotra rehetrarehetra nandritra ny confinement iny be deaibe ny sahirana be deaibe ny voaroka be deaibe ny ala tamin'ny asa be deaibe ny enina ny fidiram-boly sy ny sisy manahoana ny ao anaty tena iainana ave zany fanjakana tsy azo ampiororony zany fa mpianatry Kristy dia nomena fanjakana tsy azo ampiororony amen mpianatry Kristy dia tsy matao iorooro eo anatrehan'ny vidim-bary eo anatrehan'ny vidiny lasantsy ny vidiny loka sy ny sisa rehetrarehetra tsy hoe mahita lalany foana akory tsika tsy maintsy mahita lalana tsika tsy maintsy tafavoaka tsy zay fa isika manana fanjakana tsy azo ampiororony ny zavatra tena nyrano tompo mihitsy ny be deaibe ny zavatra hitatsika amin'izao tontolo zany be deaibe ny tontolo manodidina masahiny mijoro fa zanak'Andriamanitra tsika rehefa misy olona marary rehefa misy olona relaka masahiny mijoro vavaka ao anao mety ve anao rehefa ny olona sahirana zay tsisy mandaha zany azy ivavahany zany tsisy manao azy zany rehefa milamina amin'ny fiainany tsisy rarahin'ny olona zay fivavahantsika any fa rehefa mikorotana amin'ny fiainany tsisy mandahany zany io tsy voatery bebaka io olona io tsy voatery ody ao amin'ny Kristy fa ianao misy asan'Andriamanitra ny anatinao any velany any misy olona ihany koa mety mahita an'izay zavatra zay ary zany asan'Andriamanitra tena mahagaga indrindra fa ny olona anaovana zavatra nanaovan'ny Kristy zavatra nanaovan'ny tompo zavatra tsy dia tena mitanao loatra hoe ary le boka folo lahy dia verina ny anankiray dia lasa nanaraka an' Jesosy le anankiray verina tsisy an'izany misy an'le marary ny paralysisa efa-dany napidina azy aveny ambony tafotrano lavana tafotrano tena latsaka avana fa tsisy amin'izy 10 lahy miaraka tamin'i Jesosy nisy jamba be deaibe nisotranin'i Jesosy nisy mona be deaibe nisy marenina be deaibe nisy malemy kely ila klemaina tapaka sy ny sisa fa tsy hitanao lasa izy reny olona reny fa zay niresako amintsika fa formation amin'ny mpianatra daholo ny mpianatra mety manontany tena nazy ty filazantsara ty malasa izy ary reny olona reny fa ho andry zandany anaovana zay ampiresantsika tamin'ny heriny an'le Jaona toko faharoa voky daholo fa tsy le serveur ny le serveur manatitra le voizy tsy hoe tena
Enjany ty Jesosy ty hiala amin'ny asa koa dia andeha hanaraka azy patron hiala za tsy hanao an'ity divay ity tsy ho fa andeha hanaraka an' Jesosy fa rano navadiky niara iny divay teo tsy zay fa mpianatra nahita dia ozy izy ny ten'Andriamanitra ary nino azy mpianatra ten'Andriamanitra tombony finoantsika dia ho vavolombelontsika dia efa nomena antsika izany iraka izany tsara lasanabafy tena mino ny foko rehetrarehetra ny tsy fiovan'Andriamanitra ny tsy fiovan'ny filazantsara na mirakla tsy tapitra teo amin'ny Matthieu Marc Luc Jona fa mitohy aty amin'ny asan'ny apôstôly tonga ry Petera mbola mitohy an'ilay tantara mitsangana le malemy teo ambarivadiny tsara endrika fa tsy hainao intsony ny tantarany rehefa avy eo tsinjatsinjaka fotsiny ngiarena alleloia tonga dia nandihindihy dia lasa miditra tao tempolo ny deran'Andriamanitra fa vita fa eo ambadiky le izy misy spectateur misy olona mijery dia misy olona resy lahatra belehibe ny olona sitrana tamin'ny fandalovan'ny Petera nialoko Petera fotsiny manasitrana olona efa fantatry ny olona hoe amin'ny firmy misy aloka any an-trano rahalahy aloha tonga ny amin'ny folo maraina mbola tsisy aloko zao mbola tsisy aloko zao fa laloha tsotsotra tao trano manomboka miakatra ino ny aloko ary zalahy lasa milahatra eo an-dalambe amin'izay miandry an'i Petera mandalo Petera tsy andalovan'ny aloko Petera sitrana daholo fa tsisy hita hoe lasa izy zareo tsisy hita fa misy olona spectateur mahita Andriamanitra mampiasa antsika tsirairay avy raha tsapanao ny asan'i Kristy nanova ny fiainanao mila fosa ao anatin'ny fianarana aminy dia manandrama amin'izay zay toe-javatra hitan'ny masonao zay toe-javatra mitrango ao anatin'ny fiainanao anandrama ry samy tompo tia anandrana Jesosy za Jesosy tia anandrana tia ary misy opportunité tia ary misy lalana za Jesosy tia anandrana tia hitany asanao a Jesosy tia hitanao miasa ao anatin'ny fiainako a tompo marary ty zanako ity Jesosy hivavaka ho azy mino ny asanao mino zay ataonao mino afa na vehivavy io na lehilahy na afrina ianao mivavaka na afrina na nametra tanana ianao na tsy nametra tanana tsy zany io tsy zany io fa le olona nomena ny fanamasina rehetrarehetra jereo tsara ny tsy fitovizany mihitsy amin'izao tontolo zao tontolo zao tena mahazo diplôme ianao zay vao tafavoaka amin'izany resaka zay raha ho tsisy diplôme ianao dia antaniny olona fa ianao moa zany no inona dia inona taiza ianao ny mianatra dia ahoana fa ny ao amin'i Jesosy tsisy an'izany za manome anareo fahefana za manome anareo ny fanamasina dia menatra Petera ihany koa Jona toko faraiky amin'ny roapolo leson fanamasina ahelokizana velanareo voafeza lasa amin'izay zara mitory ny filazantsara misy hery amin'izay oapo milaza ny fahatsaran'Andriamanitra milaza ny filazantsara ny famonjena filazantsara ny famindram-po filazantsara ny famelan-keloka eo amin'ny tontolo manodidina atao atsika zao dia tono filazantsara ny mahavoay anisan'ny formation zay resako fa miasa Andriamanitra miasa izy mila ary zao afatra zao zay ny antony zao afatra zao ampaherezina atsika sy amoazana ny any anatytsika any fa Jesosy Kristy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrak'izay Petera mifatotra mitongo ny tana mifatotra gadra daholo ary ozy ny ten'Andriamanitra hoe misy bloc hazo mitongotra ozy Paoly fa rehefa mivavaka ny fiangonana jereo fiasa mivavaka ny fiangonana ty zany tena fampiakarana ny any anatiny tsiraray avy mihitsy fa misy hery any anatintsika misy potentiel zay tsy avy amintsika ozy ny tenin'Andriamanitra tsy avy aminareo zany tsy ezakareo zany rehefa nitsangana le malemy teo amin'ny vavadiny tsara endrika gaga ny olona nijery amin'ny Petera fa izy ty ranga ty ozy izy Petera Lazare lela jiosy so iverinareo fa famasinanay ny famendreanay nafitana izy ho zavatra tsia fa ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra zay nomboanareo tombony azo fijaliana miainondray olona inonandray hoe ahoana tsara jereo tsara le fitaovana ampiasain'Andriamanitra fikitia tsofina fotsiny reny ny olombelona reny ny zava-dehibe mantsy hanao anay ny fahasalamoanay fitahirana manen'Andriamanitra moyen kitia tsofina fotsiny ampitodika le olona le olona zany miazakazaka be miazakazaka tsy te halala ninona mihitsy
kitian'Andriamanitra amin'izay tsongony kely ny sofiny aty mitodika amin'izay hoay fa ahoana le lehilahy nitsangana teo am'vavadiny tsy ara endrika fitaovana fotsiny miaino amin'izay ny olona toy izy ny ten'Andriamanitra milaza rehefa miresaka izy amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo amby folo ary izay nanana ny anarany voalahatra tao amin'ny bokyny fiainana tenino todika amin'izay ny leman Kristy tenino amin'ny alalan'iny le zavatra tazana le zavatra hitany isika nomena zany mandehandeha eny ianao nomena fanjakana tsy azo ampiororona ny olona mangovotra amin'ny resaka sécurité sy resaka insécurité tsika afaka mitsangana dia mijoro velona atao anatiky ny Andriamanitra za tsy matahotra sy atahorany olona misy irany taloha be zay miloatra zay manotany angamba ianao e manao ino nano antony mampifalifaly anao mandeha eny dia faly le zanak'Andriamanitra ny olona sahirany ny olona reraka zay raha larado mety tsy mandeha le asa gaga ny tatsambo fa raha larado oatra faly mety beva izany raha larado misy fanjakana tsy azo ampiororo be mipampiororo zay mila tadidinao androany fambode daholo zay manodidina anao io tsy hoe akahalaina izy akory na hoe tena ty zany ambode milaza miandrikendrotoana fotsiny zany ozy ny tenin'Andriamanitra tsy zay ny fandeha amin'ny izy fa isika nomena jerenao zany zavatra zany ondrotsika dia omena fanjakana tsy azo ampiororo mierona tony lioana mitady zay ho arapany fa le ao anaty ao misy fanjakana tsy azo ampiororo zao ny aretina zao ty zao moa zany efa kalikaly efa tsisy vaky loatra le coronavirus efa tsisy vaky loatra zao dia zesika daholo a Jesosy maherika fa taiza tao anatin'le izy mafana be iny amin'iny ny filazana fa Jesosy maherika Jesosy miasa Jesosy manjaka zay matoky ny fitondrana zay matoky ny fitantanana zany ny fiainantsika mijoro vavolombelon'i Kristy zany averiko eto fa zany navelona ny filazantsara sy tsy nafaty an'iny filazantsara iny namaky vaky ny vanim-potoana rehetrarehetra mba mandininy entatara zany zavatra zany fa io filazantsara io tena nahita faisana mihitsy tena nahita faisana tsisy zay tsy nilalovany io fampianarany diso maro isan-karany samy mitondra ny azy daholo samy niretirety daholo samy nahita zay tantaray fa velona foana le filazantsara misy afokely mepita foana nisy mepita zao fotoana iainatsika zao fotoana ny vavolombelon'i Kristy zao ary manomboka amitsika mihitsy zany zavatra zany ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy ny maninona ozy izy mampirehitra jiro dia maninona mametraka azy ny ambany fatafamana rehefa isika nomena fahefana ka tsy ainatsika zany manana jiro isika indro ny aizina manarina ny tany ny aizipeto manarina ny firenena aminao ny mpisahany voninahitry Jehova nefa tsika aizina ny ambany fandrina miandro ny fiavian'ny tompo miandro ny fiavian'i Jesosy eo ambany fandrina ka zay le hoe jiro any ambany vata famarana tsika nomena n'izany hery be izany tsika nomena ny filazantsara tsika nomena anandrana n'izany zavatra zany dia teneny tenin'Andriamanitra mihitsy tsika androany tsorona voalohany toko voalohany andiny voalohany andramo ny boky salama izy milaza le hoe andramo ka izao fa tsara Jehova dia iny zavatra iny tena hoe manompo azy dia mahazo fitahina mandeha zao fa ty amin'ny fanekena vaovao Jesosy mampianatra ny niveau ambony kokoa am'izay andramo ka iza aza mitory zavatra tsy nandramana be dehibe n'olona mitory zavatra tsy nandramana tsara Jesosy ry havana manasitrany izy nefa izy voalohany miazakazaka ny an'ny dokotera iza tsy ratsy ny dokotera fa ianao hoe fananandrana zany Jesosy manasitrany zany ianao hoe fananandrana zany Jesosy manome ny bokyny Genesisy misy tantarany Abrahama rehefa nanatitra fanatitra izy dia Isaka ny saika atao fanatitra dia nampahitan'Andriamanitra ny maso misy osila voasarengotra ny hazo terianana tery dia iny nalaina dia iny ny vonoana dia nataony nanome anarana i Abrahama tamin'izay fotoan'izay Jehova Jireh
Jehova jiry dia dika le hoe Jehova jiry dia Jehova no ahita dika le hoe ahita tsy hoe mahita amin'ny maso fa pourvoir manome Jehova no manome Jehova no manolotra tsika efa miaina zany zavatra zany hoe tsy manam-bola tsy misy fanjakana tsy azo ampororoana anaty fa tsy matahotra Andriamanitra no manome solution fahaolana sa misalasalany amin'izany za tena manasanao manandrano zay rehetra iainanao ao an-trano raha kapoka sisa vary manam-pahevitra tsy indrantsika raka izy tsy indrantsika ao anandrana ihany tompo ao anandrana hivavaka reo akory anao tsy mety mivavaka reo tonga sain'ireo mahenao zany zavatra zany zany autorité any anatinao zany autorité mantsy zany atao hoe fanjakana tsy azo ampiroroana fa raha ianao miaraka amin'ny mpifezaka miaraka amin'ny ankohonanao dia miara mitady vahaolana amin'ny eo dia miara manaonao foana eo amin'ny akoho iza nindry Andriamanitra io ianao ary manao zay ataonay kozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza mihitsy boky Korintiana voalohany toko telo ambin'ny folo fa ny fitiavanao izy tsy miara mifaly amin'ny tsy fahamarinana fahamarina miara mifaly amin'ny fahamarinana kosa rehefa tonga ny olona ny vadinao mitady anao tsy fahamarinana mijoroa ianao na dia miteny ary ny tenin'Andriamanitra hoe ianareo vehivavy manekely vadinareo ozy ny tenin'Andriamanitra ihany koa milaza Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra ny olona masahe mijoro mitrosan'ny olona ary dada ty tsisy tafavery izy indray dia ho fikafikaina hoe amin'ny latsinay nefa fantatro roa tsisy nininona tranga mihitsy amin'ny latsinay efa fatapoko fatapirenena fa tsisy ninona mihitsy amin'ny latsinay mbola lazainy any amin'ny latsinay eo mila mijoro ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny laza rehefa mijoro izy telo zatraka sy misakary abediny ako eo anatria amin'ny mpanjaka fasafasa amin'ny mpanjaka ary io tsy mpanjaka n'importe qui io tsy mera io tsy olona tsotsotro fa mpanjaka zao tontolo zao nge nijoroana izy telo lahy zany Nebokadnezara zany nge tsy haiko raha inao ny fahefana zany fa miaramila zany nge 250 000 misy miaramila fotsiny 10 alina sy roa etsy zalahy telo lahy babo esclave nalaina avy tany amin'izay tany tsy fantatra tany jiosy kely telo lahy mahantra kely sahirana kely fa mijoro izy telo lahy ry mpanjaka ny Andriamanitra mavonjy rehetrarehetra mitady azy fa zaho na dia tsy hamonjy anay ary izy dia tsy miakoka amin'ny Andriamanitra oa fa izy nareo telo lahy izy nareo telo mitsamona fa izy moa ny Andriamanitra reo no ijoro eto anatrehako afanao avy mipito hoe ny vainafo nampiretina le vainafo ny miaramila nampirehetra le vainafo indray ny maty tao izy telo lahy natsika telo lahy izy nitsofoka tao anaty vainafo sokatra ny masony mpanjaka ary telo natsipy nefa efatra no izy ahoana ary zany zavy ny lasa tsy mahay manisy isa roa telo efatra ka avatomelo isa roa tena efatra ary izy alefa ny efana izy tovitovy endrika amin'ny zanak'Andriamanitra misy asan'Andriamanitra ny anatytsika masahe mijoro zanak'Andriamanitra rehefa azo antoka faterana amin'ny Kristy za mpianatry Kristy za vavolombelon Kristy manandrana zany fiarahana zay tsy indre mandeha tsy indroa tena nampiaina ny tompo an'izany efa niaina ny galabona be zay fa efa niaina ny tsy misy mihitsy fa matoky miandro ny tompo miandry mamanay moa tsy eto fa izy vavolombelona fa zay tsy mindram-boly zany misy fotoana tsy manana mamako zany ary tsy misy mpino eto nasiany any ray araka nyjoro vavolombelona sy afaka mitantara hoe nandeha taty aminay pastera fa tsy afaka hono izy tsy afaka tsisy satria zay torinay dia niainanay raha mitory izay fa manasitrana Jesosy niainanay zany zavatra zany raha mitory izay fa afaka mamaolana Jesosy niainanay zany zavatra zany ary mila iainanao koa zany mila andramanao zany fa raha teori fotsiny torinao azonao laviny zany raha fa afaka ray volana fa anatsy ianao le nitory ohatran'izao izy netika fa nampoy fa rehefa niainanao zavatra anankiray na misy olana ary ianao ampatsiahivin'Andriamanitra ny anatinao
ary zany efa niaino ohatran'izao fananangana ny tompo matoky anao a Jesosy fa niaino tsy fisim-boly zay fa tsy mbola nisy ndray andro ka nindrany na tsy nanakoanina tsisy azany fa Andriamanitra tonga amin'ny fotoana amin'ny minitra amin'ny segondra mandamina tsisy azany hoe tsisy dia tena efa miomankomana ny an-tsaina zany filadikana rapitso raha tsy mahazo mifady hanina ianao amin'ny fotoana tendrenao sy anapahanao hevitra fa tsy hoe fady hanina satria tsy miheno na tsisy lany miaina manandrana mitondra hery ny natao fonao zany ary mandray anjara be ao anatin'ny formationao zany amin'ny fatokisanao amin'ny fizaranao ny hafa amin'ny fivavahanao rehefa mivavaka ho an'ny hafa ianao avy eo afaka matoky ianao fa le Andriamanitra nanavitra le Andriamanitra nanangana le Andriamanitra nampaharitra zany ny zavatra zao afaka ampaharitra le Andriamanitra nanasitrana afaka manasitrana anao afaka mamelanao niny naretinao tsy matahotra an'izany ny Andriamanitra tsy matahotra an'izany le fanjakana tsy azo ampiororona tao anatika dia misy asan'Andriamanitra ao ho an'io olona io kanefa ho anao ihany koa ho anao ihany koa nahita an'izany izahay nahita fanasitranana izay nahita olona pahan'izay tampotampoka eo da dediko tsara mihitsy ty saintety ty tamin'izany tolo filazantsara zay any Moramanga olona folo milahatra mahita mambavaka ato amin'ilay voalohany tsy mahita amin'ny masoko paster samba tia mako baiboly mandeha ao arety mambavaka ianao naran'i Jesosy sitrana amin'ny masonao 1 2 3 4 5 6 eo amin'ny 6e mioraka be zato mahita ny masoko mahita ny masoko izy zany nalainao baiboly iovaka io ary vo vakiny le izy na tsika ary mba sanganenao eny zany zany marina zay avo nahita an'izany ao anatin'ny 2 minitra sa 2 minitra fa raha tsy manandrana ianao tsy hitana zany andramana tily fotoana Jesosy amanaraka tsika mbola iresaka kely ny amin'ny atao hoe hevitra fa tsy loza fa tsy zao fa teny zao aloha tsika dia efa manandrana hoe io misy opportunité daholo zava-misokatra eo anoloanao opportunité lalana io misy opportunité tao andramana le Jehovah manome tao andramana le izy manana lalana tao jerentsika ary tompo matoky anao zay manana lalana ianao tsy fantatra le lalana zay hitondranao anay na ahoana fa manana ianao zay fotsiny inonay zay tsy azo ampiroroana ary zay tsy mandray fampiroroana avy any ivelany za izay teneniko anao dia tsika zanak'Andriamanitra ka hoe ianao rery mipino anatin'ny tokantrano dia efa mila azonao fa ianao rery zanak'ondry ianao ny ondry ny ambo ny ambodia dia anjaranao no miaino hoe iaino ny ambodia sa iaino an' Jesosy Kristy fa miaino ny tompo dia hitanao zavatra mitranga anatin'ny fiainana hitanao ny lalana dia reny fijoroana fahafolobelona dia reny mandray anjara ny fiorenana amin'ny fampatokisana anao rehefa mitory filazantsara ianao dia afaka miteny hoe fantatrenako ninona zavatra mbola mitranga androany fantatrenako tia mbola tsy miva fantatrenako ka talohana anao ohatran'izao dia nety le izy fa eto ohatrany tsy mety tsy hoe mbola Andriamanitra ny tokoko ka matoky azy foana ka mino ny lalana zay hitondrany ahy rehefa izay mipetraka ao anatin'ny fotsika dia vavolombelona tsara isika fa rehefa tsy izay no mipetraka vavolombelona mandainga ary rehefa mandainga ianao tratra ny lehibe banka dia izao koa misy an'izany da hoary ataontsika kely atao tsisy vola kely ngia hitana azy atao voendaka kely ngia hijerena an'izany fatokisana zany fa za tsy nahita an'izany aloha hatrizay nandiniako andrangah dia volona tsy mandinika zany mifanao n'ireny lioana reny izy tsy tonga dia manafika fa mandinika miandry tsara mihitsy izy iza no zanaka ino moa diera antilopy sy ny namany varimbarina matoritory mandinika ny fiainana izy Andriamanitra resaka tamin'ny Satana indray mandeha Satana efa hitanao ve Joba mpanompoka tsisy olona marina tahaka azy tsisy olona manao sitrapoko sy ny sisa izy Satana ka sinao fefy manodidina azy sy matoa izy miteny an'izany efa tao izy efa saika andrapaka nandinidinika ny odikodina nahita lalana nahita fisokafana hoaniko amin'izay ty
tsy afaka misy mandinika misy mandinika fa rehefa vavolombelona marina isika vavolombelona tsara tsy voahozongozona fotsika fa rehefa tsy vavolombelona tsara isika voahozongozona foana io so dia tsy izy ary so dia zao ary no izy so dia zao ary dia za mampatonga antsika maheno reny tantaran'olona hoe verindalany any zao ia marina tsy nanandrana izy fa rehefa nanandrana ianao tsy manonao fiakany tena izy le no amiko rehefa tantara eo aminao hoe tsy misy gâteau tsara be na misy manozongozona anao ratsy tsy afaka tsy afaka fa ianao tena matsiarina ninona lazainao ninona natao olona ninana zao resanao zao fa tsy olona ny tantaraina fa ny olona rehefa tantaraina vohozongozona foana ho zay ny tenin'Andriamanitra hoe ny olona tsy minosy dia tahaka ny alondrano atopatopan'ny onja misy andriamanitra ohatrany tsisy indray misy Jesosy ohatrany anina indrayko ozy izy dia olona anankiray nilaza tamiko nahita film anankiray hoana izy tsy tadidiko ngamany ino moa ty misy film anankiray misy tableau zay dia misy an'le sariny le vehivavy iny Da Vinci Code ny anaran'le titre le film dia le Da Vinci Code zany mitantara zavatra ohatry zao hoe nanao tableau i Léonard de Vinci hitanao le hoe sarina vehivavy ny endri-be manao ohatry zao La Joconde dia hoe ino ny Marie Magdalene dia efa maninona izy nitsika ohatran'iny dia satria izy be vokan'i Jesosy zay mahatonga azy miendri-be dia mitantara eo zareo zany ohatry zao avy fandeha Jesosy zay mijery le olona dia ohatra niteraka Jesosy na nitsiana indray na ohatran'izao zay dia nampiozongozona ny fo fa ahoana ary zany dia mety izy mpitoroteny indray ilaza aminy Jesosy tsara ka manotoroteny be indray misy lahatra indray izy tsara Jesosy tsara hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany tsy manandrana fa fandrenesana fotsiny zay izy Mosesy nilaza hatramin'izay fandrenesana sofoka amin'andrenesana ankitriny mahita namaso averiko le jaona voalohany toko voalohany andiny voalohany dia hifarantsika zay hitany masonay nandramanay notsapany tananay eny sofinay asa mijanona fotsiny amin'ny retsim-pandrenesana sy amin'ny fitantaran'olona fa manandramana mino fenao maheno an'izany afatra zany manandrana ianao amin'ity herinandro ty meranantsika mijoro fahavolombelona inona nandramanao hoana ny ainanao inona mitsapanao inona ny asan'Andriamanitra atao am-ponao inona ny asan'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao dia hitanao fitombo fononao ary hitombo fonon'ny hafa ihany koa amen vavaka isika amin'ity androandroany ity sany miresaka amin'ny tompo arak'izay